Miarabantsika eto amin'ny Mctv Madagascar Christian Television. Miaraka amin'ny Neny Zo ianao androany amin'ny hoe miaina finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina. Fa dia tena mampiadana tokoa ireo olona miaraka amin'ny Fanahy Masina. Androany dia Hitso-drano ny fiainanao amin'ny alalan'ny Filipianina 𝗡𝗲𝗍𝗵 ny 7 milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha misy zavatra mba sarobidy indrindra amin'izao fiainana izao dia ny fiadanan'i Jesosy izay tsy azon'izao rehetrarehetra izao orombahana. Fantatritsika ny amin'ny fiainana fa ny fiainana dia mirotoroto azakazaka be dia be ny pression isan-karazany. Fozy izy Andriamanitra androany fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho izay mety ho fahalalana rehetra ny hiaro ny fonao ary ny hevitrao ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany koa mba tso-dranoko anao androany ho tafatoetra ao aminao anio fiadanana io na inona zavatra mety mitrangy eny amin'ny fiainana eny. Na misy mampisafotofoto ao amin'ny fomba fisainana, na misy zavatra mitranga ka mety mahakasika amin'ny fonao dia ho voary mandrakariva ny ianao. Dia samita in'Andriamanitra.